Abrahama rehefa natsoina hiainga akany amin'izay tany ho azo no loha, ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay alehany. Hebreo 1:19. Ny tenin'Andriamanitra dia tsy nampanantenany Abrahama fitahiana na fanambiny na fahasoavana, fa baiko ny hoe mandehana miala amin'ny taninao, ny tranonao, ny havanao sy ny momba azy rehetra. Zavatra nitranga dia izao raha mijery ny baiko sy ny hafatra isika amin'ny Genesis 12, andiny voalohany dia ny hoe mandehana miala amin'ny taninao, tanin'ny rainao ary any amin'ny tany izay holazaiko anao. Tsy nisalasala Abrahama, tsy naneho fanahinany amin'ny hoe tany manahoana na hoe toerana manahoana mahavokatra sa tsy, fa ny zavatra nataony Abrahama dia ny hoe fankatoavana. Tsy nanontany izy ny hoe mety amiko sa tsy mety amiko, fa ny zavatra nasetriny dia tsotra ihany. Ny antso Andriamanitra dia namaly izy, nilaozany ny tranony, nilaozany ny tanànany, nilaozany ny fianakaviany rehetra ary indro niainga ilay patriarika. Na ny fifandraisana misy tamin'ny manodidina aza dia nilaozany avokoa, fa indro niditra ho mpivahiny an-tany hafa izay tany vaovao ho niainana izy. Tsarovy ry mpiaino malala, fa azony Abrahama atao ny salasala ny amin'ny baikon'Andriamanitra. Azony atao ny miteny na nanontany misimisy kokoa, fa naseho ny fitokisany fa Andriamanitra no nitarika azy. Dia sy natsoahana izany dia ny hoe tsy manontany na manadiady ny amin'izay baikon'Andriamanitra, satria tian'Andriamanitra ny ankataovantsika ny didiny sy momba azy rehetra. Zavatra ambara dia ny hoe nandeha izy noho ny antson'Andriamanitra. Indraindray dia manana toerana tsara ianao amin'ny toerana izay misy ianao. Indraindray dia misy toerana izay heverinao fa mahafinaritra sy tena nipetrahanao fotoana lava dia lava. Tonga ny antson'Andriamanitra ny hoe miala amin'ny taninao, miala amin'ny nahazatra anao, miala amin'ny fianakavianao. Ny antony dia ny hoe tian'Andriamanitra anao fanaramina vaovao any amin'ny toeran-kafa ianao miaraka aminy. Indraindray koa dia mety toerana tsy mbola azontsika veroka ny amin'izany, fa mitoka amin'Andriamanitra isika, fa Andriamanitra hanome atsika izay mahasoa rehetra. Zava-dehibe izany dia ny hoe manaiky, mankatoa ary manaraka ny baikon'Andriamanitra, satria ny antony dia tsotra. Rehefa mipetraka amin'ny toerana izay misy fiadanana isika dia tsy hita na tsy heno ny amin'ny fiankinana amin'Andriamanitra. Lasa mitoko tena isika, lasa manadio n'Andriamanitra isika, fa indraindray amin'ny fotoana indrindra izay hitoerantsika amin'ny toerana izay sarotra no vao maika isika miankina sy miantehitra amin'Andriamanitra. Mety tsy hanao tahaka ny Abrahama mivantana isika androany, hiala amin'ny toerana misy atsika, fa mety asiany miala kosa isika amin'ny fomba mahazatra atsika, dia izay le fanandramana amin'ny finoana izay naovan'i Abrahama, ka tiany koa ny anaovantsika fanandramana androany. Hivavaka isika. Misaotra Tompo fa sarobidy ny lesona azonay androany, ny amin'ny fitokinanao, na eo aza mety fisalasalana, fanahiana, dia mahatoky izay fa ombanay ianao. Mahatoky izay fa amin'ny antsonao anay dia misy toerana mahafinaritra sy mahasoa ny tokantranonay tsirairay avy. Koa raisy Tompo ny anatra amin'ny teny ity, mba ho ampiarinay ny mpiaino fanandramana rehetra ihany koa, ka tonga anay ho tahaka ny Abrahama, ho mpankatoa, ary indrindra manaraka ny teninao na misy zavatsarotra aza ho lalovanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.